miondrika eo ampanajana eo anatrehany voninahitra reo mipotratroka hoy ny fiteny zay fa eto dia mipo kaskety. Maromaro ny zavatra ho resahana fa ataotsika bambaray hoy ny fiteny dia raisinareo eny am-panidinana eny. Misy zavatra maromaro miseho amin'ny firenena amintsika miteny izao. Misy karazany roa ny telo raha ohatra hoe atao safibe mantsina. Bambaray safibe mantsina ohatra efa mba mety kosa zany isany. Raha atao safibe mantsina na atao bangy tokana ny zavatra miseho. Dao ataotsika hoe efatra mihitsy. Ny voalohany dia ny mpitondra fanjakana miezaka mametraka ny tetika, ny rafitra, ny hevitra, ny asa ary tsy mandry andro, tsy mandry alina. Raha miteny anareo aho zao hoe tsy fanao ty teneniko ty, tena tsy fanao fa teneniko. Tsy fanao ty teneniko ty fa teneniko. Ahoana no afantaranao hoe tsy mandry andro, tsy mandry alina ny mpitondra fanjakana, ny filoham-pirenena no tiako lazaina. Za zany manana fâcheuse habitude zay, tsy hoe habitude fa efa ohatran'izay mihitsy le horaire na le chronologie biologique. Tsy maintsy taitra eo amin'ny 2h50, 2h45 du matin eo isan'andro. Na ohatra ary hoe amin'ny ray amatory dia tsy maintsy taitra eo. Izany hoe amin'ny 4 latsaka fefany any Madagasikara. Manoratra ho an'ny filoham-pirenena, tondrana azy ambavaka aloha za. Dia manoratra hoe Monsieur le Président, misy an'ity, misy an'ity, misy an'ity, tiany tolo-kevitro, tiany zao, tiany zao. Rehefa mikritika manko mba ampianariko foana tsika menakavy zany. C'est bien beau de critiquer. Mais cela ne fait pas cela ne fait pas que vous êtes, cela ne traduit pas que vous êtes intelligent. Celles ou ceux qui critiquent, qui ont l'aptitude, qui ont les capacités de critiquer, doivent, et il est même recommandé, de proposer, de suggérer des solutions. Ohatra zao manoratra amin'ny filoham-pirenena ty tsy mety ty ohatran'izao ty zao, ty ny tolo-kevitro. Zay valiny eo aloha tsy izay no important aminareo, fa mamaly izy. Tonga dia tout de suite toy zao hoe tsy ny ray aman-dreny na indroa, tonga dia tout de suite tsy ny ray aman-dreny na indroa fa tonga reny kafe raha zay ma-curieux anareo. Miasa ane manampy ane le vady aman-dranako tena tsy azonareo eritreretiny. Tonga dia mamaly io, tonga dia mamaly io filoham-pirenena io. Ary mivalim-panontaniana lucide be, réaliste. Tena tsy mandray manontoro manalina mihitsy. Nefa ngamba za
nisy fotoana hoe amin'ny 120 alina mbola manoratra azy, mbola mamaly izy. Andray andro zay nanoratra mihitsy hoe mba mangalahy anao aina monsieur le président fa mbola pitsaka ny ilananao. Mangalahy anao aina. Dia namaly izy hoe efa vonona anao sakrifisy ao ny fireneko ane za vao niditra mialamila Fleury io zay. Izay ndray mandeha zay ihany izy nanonona ny anaraka Fleury. Zany hoe tena sérieux izy zany. Zay le karazan'olona voalohany mitady solution, mitady action, mametraka ny asa, miketriky. Da tena mbola averiko ty teniko ty, ary je prends la responsabilité, entière responsabilité. Ilaina ary mila vola eny tsy mandalo circuit. Fa quelque soit nahitany filoham-pirenena io vola, tsy Fleury Rakotomalala no contrat zany. Tena teneniko anareo zany, satria ny antony de zao. Raha hiaro an'io fitondrana io, raha hiaro an'io fitondrana io ka kelikely vola, ka kelikely fofinaina, de matiny drala bonheur eo. Satria le karazany faro de tena manambola ary mpanambola, ary fantatrareo hoe avaiza ny vola ny eviny zany. Ka tsisy dikany am'ireo ny misaka raha mandany hatrany amin'ny 50-100 millions, voire 200 millions de dollars, mba hangalany ny fitondrana indray ho tonga eo am-pelantanany. Za dinona re, za tena soyons réaliste zalahy. Ny mamono olona ihany iny tsy azo atao. Ary ny mangalatra, tsy hoe mangalatra fa mahazo vola de hoan'ny tena. Da tena mitena anareo ny ainako ty zavatra ty. Da tena zany tsy mba nidirako an'izany atao hoe mpiasa fanjakana, na hoe miasa amin'ny fanjakana de manière officielle. En tant que chef de cabinet, betsaka ny zavatra nakin'ny filoratsiraka ao ana. En tant que hoe olona kaiky ny atao anatin'ny famerenana anazy tamin'ny taona 96, betsaka ny zavatra nampianariny ana, ary betsaka ny zavatra natoriny ana. Aza manofo nareo hoe isy olona andeha hanao élection ka tsy suspense, tsy maintsy mamerim-bola amin'ny vola anaovana suspense an'izany. Tsy maintsy. Fa rehefa tianareo le olona de aza mametraka fanontaniana fa tiavo izy, de apprécieux izy hiasa. Dikan'izany de zao. Raha tsy manam-bola ny mpitatana ny fanavaozana, de na le revi nofinofinareo raha ho taraiky eo nareo, fa miverina ihany rapilay rapitso, mihina nitady kiraronareo daholo nareo menakavy. Raha ohatra kosa hoe iny mahazo saosy, ka lasa trano mijoalajoala, iny tisy ny tomobile milay be, sy karazany zany kosa zavatra hafa. Fa hitako amin'ity filoham-pirenentsika ty, de mahatonga anao amin'ny tena betsaka nampianariny ny filoratsiraka ao ana. De misy an'le zavatra anankidimy zay ho ateneniny foana. Ozy izy, inona ny tombontsoan'ny firenena amin'io? Inona ny tombontsoan'ny vahoaka? Ahoana ozy izy ny communauté internationale amin'io? Ahoana ozy izy ny opposition amin'io? Rehefa voalamina toatra zay point anankefatra zay, averiko. Inona ny tombontsoan'ny firenena amin'io? Amin'ny image zany. Inona ny tombontsoan'ny vahoaka amin'io? Ahoana ozy izy ny opposition amin'io? Ahoana ozy izy ny communauté internationale amin'io? Any amin'ny farany izy vao manontany hoe what's my ninit? Aiza ny ahako amin'io ozy izy? Inona ny tombontsoako amin'io?
Ianao zany mieritreritra hoe ty tombotso teneniny ty tombotso vola ho anazy. De miteny anao aza matahotra anao président fa ity ny simulation zao ny fomba nicalcule anazy. Sûr anao fa tsy mivoaka scandale io a. Sûr anao fa zao io a. Sûr anao fa zao io a. Zao io président a. Tsisy halatra na ray fa zavatra mazava daoly. Ianao mieritreritra zany hoe menao azy ty vola. Misy manatitra fa satria tsy enao no mitondra an'le vola ao fa efa misy manatitra ohatra hoe tamin'izany andro aza mpitenenina hoe izy fa groupe matanjaka. Ina ozy nareo nataon'ny président Ratsiraka. Tena kahitako ty a. Azo ny vola natsony Alfredo Betsenfira. Ahoana izy momba ny ho avy manko ny Coupe du Monde. Ahoana izy momba ny Coupe du Monde. Somary sahirantsika président ohatra zao. Ka manina anao tsy mitondra an'izany au niveau conseil des ministres ozy président. Nahazo kely aloha ngia Betsenfira zany. Za tsy manatrika fa izy mitantara anavy eo a. Aiza ve raha ty ozy de fito volana alohan'ny Coupe du Monde de mbola tsy vonony le tany. Mbola izy tsy manao ela zany fa satria Betsenfira any mbola tsy vonony izy. Pasy any nataony ela sy pasteur Ndray Mandrato. Mbola tsy vonony izy ozy izy. Inona nataony président Ratsiraka paix à son âme navoaka ny vola azo. Io tsisy hoe tonga de matoko fotsiny vidananao antenne parabolique isaky ny province isaky ny grande commune tsy maintsy mahita Coupe du Monde malagasy raha tsy any ianao voaroka. Iny ngy Alfredo Betsenfira tamin'izany no nitety an'i La France nitady antenne parabolique. Vola tokony hiditra any am-paosin'ny Ratsiraka Didier tompoko anasoava amin'ny fianakaviany tsy mivady aman-janany. Raha alainao anaty budget tsy voatsoratra ao anaty LFR na LFI de iny mividanan'ny Ratsiraka Didier antenne parabolique. Raha izay le revy ary fantatro fa zay le revy. Tsy maninona. Manakara makomando rehetra anakorontanana an'le firenena. Le komando le olona koa mora vidiana koa. De tonga de mipotsaka milaza amin'ny marina. Ny vola ihany miady ny vola fa tsisy an'izany hoe atsara-panahy. Mivavaka. Fantatr'Andriamanitra ny zava-misy. Tsy adalo io Andriamanitra io ka andeha tsaratsara fotsiny amin'izao. Fenao malagasy no mitsara amin'ny zavatra tsy fantatra ao hoe na fantatra ao raha de modinao bingo. Apprécieko mihitsy monsieur le président. Raha tsisy volana ianao matin'ny olona eto anao ny olona andraisiny tao Paris atsasakadiny rabe indrindra ny sasany ny akabeazany 10 minutes 15 minutes. Fa zany no ny tsara tena amin'ny farany hoe mbola be olona ao président fa aloha za andeha. De tokony mbola miverina tamin'ny 5 mitondra mpanao gazety vahiny sy karaza fa tsy nandeha mihitsy satria tsy maintsy ajaina koa le olona milahatra aoriana ao. Mitondra mpanao gazety Le Figaro sy ny karazany niaraka tamin'ny vazaha mpiara-miasa tamiko. Adiny ndray sasany izay milalany eo nandresaka. Voatery ny tsara tena nandeha satria hitako fa tena mifampiaino zay. Ity le faharoa le manakorotana amin'ny alalany vola, amin'ny alalan'ny élément zay mbola infiltré anatin'ny fitondram-panjakana any. Moi je dis que on est trop gentil, monsieur le président. Ary ity fahatsoratsika ity mety azafady mety animbatsika. Rehetra ne rehefa vo de mody malemy ohatran'ny
na biscuit voatrindry ny bulldozer araka ny compacteur tsy mbola malemy tsy malemy no zalahy fantatritsika ny sabotage madinidinika ataondreo olona io zany le karazany faharoa ny karazany voalohany miezaka metraka an'izany hoe Madagasikara andehana amin'ny lalana tsara kokoa sy metimety ny atao amin'ny faharoa poteo tsy maintsy miverina ao fitondrana kotokakoto koakilankoto izy nga Macron zay iny mitondra zavatra pozitif ao la Frantsa nefa zay fa ty koakilankoto le Madagasikara tsy maintsy hiverina rapilay manam-bola izy alefaso any saisie amin'ny fananandrareo takany natao tamin'ny andron'ny dadabe Philibert Tsiranana io birao be eo akaikin'ny Colbert iny ka normalement tokony lovan'ny zanaky Tsiranana sy ny zafikeliny io any PSD ne io trano eo amin'ny eo akaikin'ny Colbert ao Taninareniny io tsy any fanjakana io fa tonga de nationalisena azotsika atao tsara mihitsy zany azo atao mihitsy zany trano azo tamin'ny tsy mazava rehetra zao fotsiny nandritry ny tondran'ireo boikely reo nitombo tena de manière exponentielle mifananan'izy menakavy de manière exponentielle karazany fahatelo ireto malagasy reto mponina ao Madagasikara miezaky ny miasa miezaky ny mamorinasa matahotra andro manalina hoe ho raikitra ndray hoe nirotaka tsy samy investir miembotra mandroso manatena fatratra ny fivoarana hoe iova ny firenena iova ty firenena ty ao manome fatokisana ao miaya ao manaraka an'reto mpanapotiky mpanimba ary ny karazany faefatra de izao ary reto amin'ny maranisa mahantra reto mahantra zay laloviny ty le kategorie faharoa mena vola kely 2 millions FMG de lasa mamao opération telo efatra dimy mandeha mandoro pneu satria manatena créena le doute hiditra ao anatin'ny sain'le malagasy hoe tsisy délestage tsony milamina ny rano fa tsy mahasamy teny ohatra nidina neny vide vary ohatra nidina neny zao sy ny karazana oui atao dolo ny perquisition réquisition tsy olana mihitsy zany misy manao déclare ny provocation ana guerre civile mihitsy marina neny kabona malilo ka any le izy zany de karazany efatra reo tsy maintsy nilaza an'izay satria ny antony tena mbahoaka le rehetra le hoe manao Facebook te manao le smart téléphone ho voasambotra amin'ny bonheur ane nareo reny sao de eritreretinareo fa naty andafy aty raha tsisy lalàna amin'ny fe ary misy olona tsy ampozonareo akora ne vazaha izy ny nationalitény afaka tsara mihitsy izy mitory aminareo amin'ny allégation sy ny diffamation ataonareo tena mandeha le fanosorapotaka ataoviny ataonareo za tsy miteny azy amin'ny manao toy izy fa vao mainka mety ara satria ny tsy mampety ny zavatra ny mahamety an'lizy de zao même pas 2 jours 3 jours après de fa vo vérifier ny le tsy crédible reto satria hitan'ny olona fa tsy marina lizy ary ny tena grave mety ho voasambotro nareo mety extradé
Tsy sirenena hiaro anareo mihitsy ka ty amin'ny taniny aty nareo no mifomante coup d'état. Tsy misy zany. Tsy afaka manakana an'ireny côte fake reny tsika zany re. Ka eo zany le izy hoe miezaka mafy ry zalahy mampiasa compte fake. Zany ndray mampirisika mitondra fanjakana hoe non, aza miditra amin'iny jeu iny fa mamita tenitra le rony. Rehefa tonga amin'ny fotoana tsy hoe tonga amin'ny fotoana fa iny izy ampidina olona an-dalambe, mbola andovo vola koa izy, zay sisany solution. Vidina daholo ny olona nandeha hidina an-dalambe ary. Noho izany ny solution na fanafodiny hoe inona ny tokony atao ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Amafiso ny laharatsika, du moins ny mpitondra, ny miaro ny fitondrana, ary ny mpitondra fanjakana dia tokony tsy hieritreritra afa-tsy ny asa. Raha ianareo no miresaka momba nyreto mpanohatra zay inexistant, dia lasa miexiste izy. Lasa miexiste izy. Satria ça veut dire que vous êtes atteint, vous êtes touché. Ignorez fotsiny dia mikabary rivotra eo izy. Ny anareo tohizana foana ny asa no ankalazaina ampidirina anatin'ny sehatra ahafantaran'ny vahoaka azy, sy mba hoe tokony hoen'ny vahoaka daholo hoe zao kay miasa aty. Raha mba misy zao toerana anankiray asiana karazana ohatrany hoe mampiseho hoe zao kilometra indray zao kilometra ny lalana vita, dia misoratra eo foana ohatrany zavatra matériel électronique eny, ohatra hoe eny Analakely eny dia ngeda be. Manao priorité amin'ny fanamboarana lalana zany ny fitondram-panjakana. Zao tena tian'ny olona vitandray ao ny anina, vitandray ao ny lalana zao, vitandray ny lalana zao. Hita amin'ny mason'ny olona mandeha indrindrindrindra amin'ny alina. Rehefa izy le mirevy toka eo Analakely na ery amin'ny Jovena, double Jovena. Zany ny asan'ny communicateur zany. Atao hita amin'ny vahoaka ny zavatra vita. Ny filoham-pirenena tsy voatery anam-potoana foana hitokana an'iny. Andanina vola indray koa. Ajanony ny politoka ho aho rehefa tsy zaka. Manjary manaonao foana. Manjary manaonao foana. Dia mavita mamoaka hoe ianona nanao an'le sambo. Zavatra tsisy fandraisany mihitsy ohatrany hoe miparasy any ny pétrole zany. Dia fa tsisy dira miparasy any amin'ny pétrole dia mbola ampidirina ihany. Vahoaka re olona. Nareo ne voasambotra bonheur dia avy eo nareo miteny règlement de compte fisamborana mpamosavy. Greny nataonareo ko tsy mpamosavy ve nareo e. Veloma mahafinaritra, manam-peona teo.